Riava malala ao amin'ny tompo, miaraba antsika rehetra amin'izao alahadin'ny radio izao. Tadidio riavana fa tongeto ianao hitady any tompo. Raha tena mikatsaka azy tokoa ianareo dia hoy ny teniny hoe izay tia no tiako ary izay fatrapitady no ahita. Tongeto isika anome voninahitra an'izany Andriamanitra lehibe izany. Tenin'ny tompo manao hoe izay manome voninahitra no meko voninahitra, hampangino ny tabataba ny Satana
fa afatoy amin'izany atao hoe fanatrehana ny tompo izany isika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho fanohizana ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia azokafy ny baibolitsika ao amin'ny Salamo 430. Salamo 430. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Salamo 430 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Dia aorin'izay satria tsika mbola ao anatin'ny taona voalohandohan'ny taona dia ho ataontsika ny hira fa 977 ny andininy voalohany ihany ny faliry isakaiza. Rehefa hitatsika ny Salamo 430 dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Miderany Andriamanitra indra fa mandrakizay ny famindrampony. Miderany Tompony Tompo fa mandrakizay ny famindrampony. Izy rery ny mpanao fahagagany lehibe fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay ny famindrampony. Izay namelatra ny tany mo ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nanao ireo fanazavana lehibe fa mandrakizay ny famindrampony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro fa mandrakizay ny famindrampony. Ary ny volana sy ny kintana mpanapaka ny alina fa mandrakizay ny famindrampony. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, mifaly tokoa izahay satria no taominao eto amin'izao vavadiny lanitra izao. Mifaly izahay satria mbola mifankahita ndray amin'izao taona vaovao izao. Mifaly izahay satria fantatray fa eto ianao, satria ianao nefa ny teny mandrakariva fa naiza iangonany rona telo amin'ny anarako dia ao foana. Misaotra Jesosy, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, lay fitiavana tsy sandaina vola amin'karena, fa ianao tokoa nefa nity anay talohan'ny tiavanay ianao. Misaotra anao izay nitantana ny fiainanay tamin'ny herinandro lasa iny. Misaotra anao izay niaro anay tamin'ny loza sy ny fakapanahy maro samihafa. Misaotra anao izay niaino anay rehefa nitaraina taminao izay ka nivalianao izany. Misaotra anao izay Tompo fa tsisy mahay mampitombo ny andro ihany anay izay, fa ny famindramponao ny mbola nahatoy izao anay. Faly izahay, te hideranao sy hankalazanao mandraka riva, tahaka an'ireo olo-masina ny an-danitra miaraka amin'ireo anjely maro izay mihira mafy dia mafy mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny rano. Izahay mpanomponao maloto molitra ihany,
ety amin'izao tany feno fahoriana izao, mba te iombony izay tompo ho miaraka amin'ireo anjelinao reo, ka raisy fa vokatry ny fonay manao hoe masina Jehova tompony maro, endriky ny vonahany tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no hanaovantsika ny hira ao amin'ny bokikira fa 720, bokikira fa 720 andininy faharoa. Ry fanahy masin-janahary aza vao reny sainay, ny fonay sy marary mba asitrano andresenay. Dia hitondra ny sitrapon'Andriamanitra antsika ny pasteur Ratsiandavana Herzo, izay mpiara-miasa ao amin'ny radio. Mivavaka isika, misaotra anao zay tompo noho ny fahasoavanao lehibe, fa mbola nomenao tombonandro na tratra zao andro an'izao zay alahadin'ny radio, ary mbola misaotra koa fa mbola nomenao taona vaovao fahasoavanao no nato izanay. Sakafo ara ny fonay sy ny sainay, andray ny afatra avy any aminao Jesosy, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ny Fiangonana. Filazana maika ary havana ny fiara numéro 3308 TAR, tomobile Kia eo dia mba akisaka fa somary mibahana kely ny tompoka averiky ny mandeha. 3308 TAR fiara Kia eo. Dia ho aminareo anay havana ny fahasahoana mpiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabantsika rehetra koa nahatratra ny taona 420. Be dia be isika no miteny any amin'ny seratseram-pifandraisana na anatin'ny radio na anatin'ny FPVM mba tiana ho hita ny endrikareo, dia io ary ny endrikay. Pasteur Herzo Ratsiandavana manao fandaharana isaky ny zoma sy izay fandaharana eo zany mpiara-miasa zany ao anatin'ny radio. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy, efa nanapa-kevitra moa zay hoe misy fotoana hoe akasary zay, dia hitanareo ireo daholo zay rehetra mpiara-miasa ao anatin'ny radio. Fa ny radio anisan'ny tena fitaovana mahomby hitoriana ny filazantsara naiza. Misy mandefa mesazy hatrany Andramasina, pasteur eto ambavaka fa aiza moa zany ianao io? Aty Andramasina, na lavitra zany. Ary anomboaka n'izao sitrapon'Andriamanitra toriteny zao, efa nisy fotoana saika kivy hany sa Jesosy ohatrany tsy hanao tsony, fa ozy izy hoe ohatra mitoriteny any anefitra tao anatiko zany, dia hoe misy miaino any avy araka le fitenenana hoe misy miaino. Fa tao anatin'iny akiviny iny nisy olona niresaka tamiko amin'izay tao anaty FB. Misaotra pasteur tamin'ny fampaherezana, mba eto ambavaka fa misy problème ohatr'izao henoko daholo ny émission anareo, henoko ny émission anao androany. Dia nampaherezana teo izy. Fa rehefa nanontany an'izay fa ianao moa zany ho aiza mipetraka? Za ozy aty Italia, dia mbola tsisy FPVM aty. Dia ozy izy hoe ianao zany nanorony FPVM, fa zao pasteur ozy toy izy andra nga le fandaharana fa azajanona. Dia nitohizako ny ray, dia nahery ka ndraindray isika manana an'izany hoe ny
antso izay netsoan'Andriamanitra antsika dia davintsika avela fa samy mahireza raha misy amintsika ny eritreritra ny hoe hiala dia aleo amaritsika araka le tenin'ny Petera hoe tompo ho any amin'iza moa izahay ianao zany raha hiala dia ho aiza ary raha hiala ianao dia ho aiza fa samia tena mazoto amin'ny asan'Andriamanitra. Amaky ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'ny Romanina 12. Romanina 12 andiny voalohany sy ny faharoa ihany. Any amin'ny testamenta vaovao any zany pejy 520. Vita ny asan'ny apôstôly dia Romanina epistily ho an'ny mponina tany Roma. Romanina 12 andiny voalohany sy ny faharoa dia raha mba mety mba miara mamaky sika raha mety amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitraka dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Ray masino famarinana. Amen. Ny apôstôly Paoly no manoratra eto ary manaitra amin'ity tenin'Andriamanitra ity io andinin'ny faharoa io hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Vao avy namarana ny taona 320 isika ary be dia be ny olona nanao fikasana hoe rehefa tonga ny taona 420 dia hiova amin'izay be dia be nanao an'izany. Ho an'ilay olona misotro toaka ireny dia hoe ty farany taona ty no misotro toaka farany. Za tsy ampanontany hoe misy an'izany ve ao. Fa rehefa tonga ny voalohan'ny volana janoary justa manao arrozazy fotsiny hafa farany ty. Ohatra ny tady ho tohizana ihany ilay izy. Nefa ilay tenin'Andriamanitra moa miteny eto hoe miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Fa ilay saina io rehefa alaina ny dikateny dia tena hoe ilay aty fanahy mihitsy no mila hovaina. Ary be dia be isika kristianina no tena mahafantatra hoe tsy tokony atao anie ty ratsy anankiray ty. Tsy tokony atao anie zany mijangajanga zany. Ratsy anie zany mangalatra zany. Fa ohatrany hoe fikirina foana ilay izy. Dia tsy fantatra hoe inona ary ny antony. Eo ny asan-devoly tena marina zany. Fa ny fahavalana anankiray tena manahirana indrindra no mandresy azy dia tia nofo ty. Ny tia ny nofo io atao dia matory ambony fandriana fotsiny. Dia dodo dia miandry sakafo pitserina amin'ny bouton dia tsiko dia izay tianao dia te-teny nofo hoe za ohatrany tsy te hiasa, za zany kamo. Ary tsy maintsy misy dingana avy aty amintsika ny fiovana zany raha zay zany ilay tenin'Andriamanitra miovà. Ilay tenin'Andriamanitra tsy miteny hoe tokony hiova fa ilay teny tena mandidy miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Dia manome atsika teboka anankiray be dia be tsika no mitaraina hoe ray aman-dreny, pastera, eto ambavaka fa tiako hiova ny vadiko fa maditra izy tsy makaty am-piangonana sy ny sisa. Dia ozy izy raha tianao hiova izy ianao aloha mila miova ho dia ohatrany tonga saina ilay olona ahoana koa zany ka mampatonga ny tsy mety miova ngeo dia ianao ny tsy miova. Nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny faran'ny taona teo. Nankifiry moa ilay izy? 4. Maly ary nampahery ny ankizy
promotion zay mba numéro 4 ro anareo tsisy nakany amin'le numéro 1 de 3 tany amin'le 4 dôly kanefa izy misy miteny hoe eto mbavaka paster fa mbola tsy afaka amin'le atizerana de numéro 4 marina moa zany ianao indraindray zavatra kely tsisy dikana de eritreretintsika hoe zany koa ve de mampatezitra an' Jesosy. Fijoroana vavolombelona sy zavatra tena atao anatin'ny radio zany noentiko aminareo satria zany nareo zay mihaino radio eto ambony altara FM 105.6 direct eto Taninanandrano. Rehefa nisy ny zavatra nytenenin'ny ray aman-dreny lehibe dia mba nivavaka koa adalany zay tsy mivavaka aloha. Dia ny zavatra azy koa dia izaho miteny ratsy. Fa ahoana ary aho zany no miteny ratsy? Na nofy zany hoe miteny ratsy. Taorianan'io zavatra io nandritry ny fotoana tao am-piasana zany nisy zavatra somary ny famaly kely zay. Le asa tsisy navita fa tsy zarery natramin'ny olona tao ara niantso ao mora ngamba avaoty za lasa lavitra be dia miverina dia somary ohatran'ny niakatra kely ny volumeko nindritra ny trano dia tsy maintsy za ve zany ny manao an'io dia tsy havitan'io raha tsy za satria ataoko zay fotsiny ny teneniko somary miakatra ny volume tena ambony nataoko le izy vita somantsara vita le nanofy miteny rasy dia nisy feo amin'izay ao ambadika le izy hoe mitovy amin'ny olona miteny ratsy ny olona mitabataba ny bebaka tena ny bebaka ary ny voady hoe manomboka androany tsy toy izy hoe dia mahazotoa ary mitabataba zay mpitabataba. Ny olona ka zany mijery anao fa ianao mieritreritra hoe na ny fomba fiteninao sy ny fomba firesakao zany dia hita mifana hoe mpanompon'Andriamanitra io. Ary razon'ny olona tao ara dia alaina amin'ny lopy ianao dia alaina jerena dia alaina le lopy. Tena tsy ponina tsirairay mihitsy. Tena niezaka. Raha vao hitady hitabataba dia alaiko ny tanako tokotry ny paisy. Tsy voatery mitabataba ihany fa na ny kizitina ary ke ozy le tenin'Andriamanitra. Ny olona any amin'izao tontolo izao any no manao an'izany. Ary ny tena enjana indrindra amin'ny fanaranana ny tompo dia le olona eo akaikinao io mihitsy manafitoana indraindray. Koa tsy zany. Raha ny velany ke dia ohatrany tsy maninona tsy maninona. Fandranaina ao an-trano ihany raha vao fampijery aninona. Dia ohatrany marina ihany le tenen'ilay olona anankiray hoe ny devoly foana mahazo tsiny fa maninona raha isika no miova. Tsara le izy omaly azy zao no nampianatra. Tena fa isika tena record du monde amin'ny fahatarana mihitsy. Ary le olona efa tara tamin'ny 2020 no tara 2021 tara 2022 tara 2023 toy izy maly izy mbola nindrasana nefa inona hoany indrasantsika eto ka dia le anarana mbola le tamin'ny iny ihany le hoe le fiovana zany efa fantatra takatritsika hoe tiky niova fa inona tsy hanaovana le dingana. Dia mampatsiahy an'ity tantara anankiray ity ramatoa anankiray nividy le resaka le fanaovana exercice reny satria nakany amin'ny dokotera izy dia ozy ny dokotera hoe madama somary ohatran'ny bebe kibo ihany ianao dia mila manao exercice kely ianao dia manaova an'ireny le abdominaux reny. Dia izy nafana fo vidiko ty lafo be ty dia nentina teo dia efa manory le mpividy anazy dia misy taratasy zao avy ny exercice ataonao 10 minitra fotsiny ohatr'izao mihaino kibon'io dia nentin'ny nody le izy. Dia ozy izy androany aloha zany tsy manao
ty zany le izy de jereny tsara le izy raha pitsy maraina indray a ohatrany tsy manam-potoana afa kely sisa de ataoko io hoe tsisy ninona vitany fa nijery le fanaovana exercice fotsiny izy nefa maniry ny kibony isaky mijery fitaratra Andriamanitra ty poziko tsy miaraka mihitsiny a ny finoana tsy misy asa rehefa tena tsy mety aminao zany le hoe iova de tsy maninona misy nge miteny hoe za zany te hiala am'le toka tena vonona mihitsy afa alorangalo za esana sy Ampandrana inona tsy mampety an'izany zany raha ohatra hoe miteny ratsy ianao de alohanao ametraha-tanany mialany de volom-piteny ratsy fa be dehibe tsika no miteny hoe io miankina amin'ny saina ihany io tena mariny zany ionona tonga an'ity tenin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina tsy miteniteny foana nge Paoly miteny an'ity satria ny antony de zao olona efa nandray ny filazantsara reto totoriany reto ary miteny aminareo a fa tena ny asan'ny filazantsara ane tena tsy vitan'olona ray zay ny antony ilaina ny radio ianao zany mieritreritra hoe je radio ve fa misy fotoana mitsofoka ny an-tranon'olona zay tsy mpivavaky ny FPVM miasa ny an-tranon'olona tongany de miresaka diozy le olona le feo fa ohatrany efa eniko tonga de mailo be efa eniny zany le feoko de efa tonga de mifitsaka ny dikan'izany zany a possible olona mpihaino radio io fa taiza moa tsy nanomboka mihitsy le azy anontany fa taiza moa zaho miasa ao amin'ny radio amin'ny FM 105.6 ianao ka le manao an'le fandaranao dray fe eny tompoko ohatrany tsy natao ny asa fa nilamina be ka naiza le anao mpanompon'Andriamanitra foana ianao ary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao a de ohatrany manana toetra anankiroa tsika rehefa ty am-piangonana masinda sy toiza sy masim-bavy eny tompoko alleloia tonga any amin'ny sampana manao hoana raha vavy tonga any amin'ny tompy tain'ny tompo daholo tsika mianakavy fa vao mialy ao hoe ary amin'ny toerana ry kaizakaiza Andriamanitra le mampiandry makristianina anao ve zany de ato am-piangonana fotsiny ary tena sarotra be ny toerana mpiasan'ny radio satria naiza zany mahenao an'io mafy tena mafy za tena so de be dehibe tsy mieritreritra hoe zareo lasotro andramo de ho hitanao fa vao miteny iny ray aman-dreny de vao tonga riandra vangy manao hoana ianao le tao amin'ny radio manao hoana tompoko olona tsy fantatrao ary io ametraka tena eo amin'ny toeranao rehetra zany de tonga de hoe tena Jesosy mitondra ny anaranao tena mitondra ny anaranao misaotra Jesosy mitondra ny anarana naiza indrindra satria moa izy radio ny feo zay le olona zay karaha sendra io zany nohatra eritreretra zany hoe tsika kristiana raha za zany ohatra ny hitanareo fa maly teo ampovoanina analakely enona koa ny idirany ary ianao hoy de misy mahita ary tsy ve le pastera tamin'ny radio Andriamanitra de ohatran'izany koa tsika ianao zany naiza de fantatry ny olona foana mpivavaka iny ary eritreretra tsara ohatra nataoko maly ty raha misy olona tsy mpivavaka zany mijery atsika andoranga asiana kamera kase anankiray ato ohatran'reto olona tena mivavaka reto ohatra zany mpivavaka ny FPVM de tsy matsy malaza mivavaka le tanjona amin'le kamera kase ozy izy le olona tsy mivavaka andinika ny tena toetra sy fiainany fa tsy hoe tsikilo hoe inona koa lokany ohatrany tsy zany fa miandry izy zany ataontsika hoe niresaka fotsiny mba tiany ianona de asa re zay ho hitany eo mety miteny izy tena mivavaka be reto rehefa miresaka zareo tena tahin'Andriamanitra tena mandroaka devoly fa ny ahiko ka hoe Andriamanitra ary to mijery film mamofady alohan'ny atoriana Andriamanitra ary zareo ka tena miady be manakorotana fa ny tena ka etỳ ampamaranana raha marana de izao
mila vavaka tompoko satria asan'Andriamanitra mihitsy ny eo amin'ny radio. Ty zavatra anankiray ty joroko vavolombelona aminareo. Ndre mandeha nisy anjarako émission tato amin'ny radio. Dia nisy zavatra anankiray koa nefa ny tokony nalehako any amin'iny faritra tsy nanan'iny. Eny amin'ny bypass zay mandeha moto. Tonga dia nanapa-kevitra, bon, tsy afaka mankany amin'ny radio aloha zany fa ho arry. Vao zay ny tao anatin'ny eritreritro maty le moto tonga dia fa hoana koa ary zany Jesosy ho eritreritra teo le mpitondra moto zany eo ndrasa aloha vetivety tsy mety ihany. Nanapa-kevitra indray rehefa nandinika alao aranga ho any amin'ny radio ihany ozy indray le olona ohatra vela indray le moto. Tena ozy hoe Jesosy andeha, tena andeha foana ary tena andeha ataoko ty. Ndre mandeha anankiray zay ara moa dia nahazo teny hoe gaga raha hiala amin'ny fiantsonanareo ianareo. Galatiana 1:9. Ataoko aty Jesosy ataoko. Ny antony dia tsotra tompoko. Tena misy olona tena mampahery satra pastera, fa misy koa ny olona aloha tsy tohizako. Dia ozy izy amintsika rehetrarehetra misaotra antsika ny ain'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mila vavaka izahay ao amin'ny asan'Andriamanitra izay atao rehetrarehetra. Ary eo koa ny vavaka tena fiainana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra, tsy manomboka zavatra raha tsy mivavaka, tsy mamarana zavatra raha tsy mivavaka. Fiainana mihitsy zany ny vavaka, ny taona vaovao. Toetra zany tokony vaovao anaraka an' Jesosy amin'ny fanarahana anazy mba ho tanteraka hatramin'ny farany zao fitorinan'ny filazantsara zao, mba ho voavonjy ny olona mbelona rehetra. Ianao koa mba voavonjy ao anatin'izany, ary mino fa tena henon'ny Jesosy daholo izay mety fitarainanao rehetrarehetra raha tonga eto ianao. Tadidio ny afatra nomeny Jesosy hoe miala amin'le ratsy fanao. Zay fotsiny angeny eo amin'le condition an'le didim-pitsarana voalohany sy faharoa sy hotely, miala. Tsy maintsy miaraka ny fifonana sy ny fanenenana mafy sy ny fanaovana voady hoe za tsy hanao an'izany tsony. Ozy le tonikira hoe ry Jesosy tompo tsara resy lahatra zao fa be ny raha tsy vitako. Ataotsika izany hira zany hira 700. Isainitsainantsika ny tenin'Andriamanitra, iverenantsika amin'ilay fitiavana voalohany, andraisanao ihany koa ilay fanahy masina androany. Mbola tsy tara raha androany ianao hoe andeha hitodika amin'Andriamanitra amin'izay aza atao fikasana fotsiny, fa fikasana miampy fanapahan-kevitra hoe tsy verina amin'izany lalan-dratsy izany intsony. Amen.
Jesosy io misaotra betsaka ny amin'ny teninao izay omenao anahy mpanomponao Jesosy. Misaotra fa mbola mizara fitiavana ianao fa mbola miteny aminay. Fa rehefa tsy miteny intsony ianao Jesosy dia zaza sary izay zazakambody izany. Misaotra fa manan-karena izay manana teny foana menao anay na ampitondrainao amin'ny mpanomponao zany na amin'ny alalan'izao teny tahaka an'izao ary Jesosy reo ny mpanomponao tsirairay avy ndreto izahay miondrika eto anatrehanao mamindra fo aminay ary mamela meloko ay Jesosy. Be dia be tokoa araka ny hira teo ny ratsy vitanay Jesosy. Ohatrany tsy fonay le izy Jesosy fa ampianarinao zay androany mila miova amin'izay, mila tsy mijangatsanga tsony, mila miova amin'izay, mila mamela heloko, mila tsy mora tezitra tsony, mila tsy mitabataba, tsy miteny ratsy. Be dia be samy manany azy eo Jesosy. Ary fanapa-kevitra ny tena ilainao Jesosy dia miampy ny asa hoe tsy makany amin'izany fahotana tsony, tsy miavina amin'ny fahotana tsony, tsy mizatra amin'ny fahotana tsony, araka ny teninao teo Jesosy hoe tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Mino a Jesosy fa hijery ny mpanomponao tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Fantatrao ny ao anatin'ny fonay amin'ny mataona ny sivana ny ty taona ty Jesosy. Fantatrao ny miafina rehetra any, fa mino fa amela ny heloko izay tena ny fona ny bebaka marina ianao Jesosy, ka sahanay ankehitriny ny manonona ny teniny mpanao salama manao hoe sambatra ny olona sy voasarona sambatra ny olona ary tsy misy fitakany fanahy. Mino n'Andriamanitra ray tsy tompoko ny lanitra sy ny tany. Izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka narety nijahana napaka nomboana tamin'ny ady fijaliana maka nidina tany ny fiainana nitsangana tamin'ny maka avy any aviny ny mino ny fanahy masina malerana zao tontolo zao ny filana kelika ary ny fiainana izay mioby ny fanahiko fa fomba fontsisa ny ratra ny famonjiko no misy aimbava ny rany Jesosy tena tateraka tokoa ny izany amin'ny lavanaray afaka mipetraka ny Fiangonana. Iroso eo amin'ny sakramentan'ny batisa itsika riavana ka hanao ny hira fa 8:720 sy ny 2 ihany dia hitsangana eny amin'ny toerana izay misy azy ny Ray aman-dreny hitondra ny zaza atao batisa. Nitondra ny zaza ireny tao Salema mba ho tsahiny Jesu Kristy
endriavana tonga eto anandrian'Andriamanitra raintsika isika anolotra ireto zaza ireto ho atao basisa ny fiangonana ny vavolombelona manolola ny altaramasina ny anjely rehetra manatrika miaraka amin'i Jesosy any ambony any. Jesosy dia nilaza va avelao ny zaza anantona fa azarana fa nyto azy ny fanjakan'ny lanitra ary raha tezitra mafy ary ny mpianatra tamin'izany dia hozy Jesosy avelao izy fa nytony zaza ny fanjakan'ny lanitra. Noho izany dia misy fanekena izay ho ataonareo ray aman-dreny ao ny taninanareo amin'izao ora sy fotoana izao ka iangaviana ianareo mba tena amaly alalomafy an'izany fanontaniana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko. Moa manolotra ireto zaza reto ho an'Andriamanitra tokova ianareo. Misaotra tompoko. Manaiky ve ianareo ny hivavaka sy hampianatra ny zaza reto zaza reto hivavaka? Misaotra tompoko. Manaiky ve ianareo mba ho alain'ny zanakareo tahaka amin'ny fiteny amin'ny toetra indrindraindrindra amin'ny fiainana rehetrarehetra? Misaotra tompoko. Manaiky ve ianareo ny hampianatra ny zanakareo hampianatra azy sekoly-lady? Eny tompoko. Farany 13 taona 14 taona eto amin'ny sarin'ny FPVM dia afaka mianatra katekomenina ny zaza. Rehefa tonga izany fotoana izany dia manaiky ve ianareo ny hampatsiahany azy izany teny izany hoe anaka mila amin'izay ianao mianatra katekomenina. Manaiky moa izy tsara misaotra an'Andriamanitra. Tsy manaiky izy tsika tsy mahazo manery fa ny ataontsika dia mitondra-mbavaka ny zaza. Ka manaiky ve ianareo ny hampatsiahany izany teny izany? Eny tompoko. Eny ary mitsanganara ny fiangonana hivavaka isika. Jesosy eninao daholo izany fanekena rehetra izay nataon'ny mpanomponao izany. Mijoro vavolombelona izy ankehitriny amin'ny alalany fanolorana zao zaza izao atao batisa. Mahatoky izay Jesosy fa eninao izany ary manana andraikitra sy adidy izy. Ny fiangonana Jesosy dia manao batisa ihany amin'ny rano fa ianao ny tena manao batisa amin'ny fanahy masina. Fa mino fa ianao ny tena hijery ny etaeta mpanomponao tsirairay avy reto ny fanoloran-tena indrindra ny amin'ny reto zaza reto manokana. Dia amin'ny anaranao Jesosy naovany izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ary ny fiangonana. Ny fiangonana dia manao batisa amin'ny rano fa Jesosy kosa dia manao batisa amin'ny fanahy masina. Rakotonjanoro dia antsoa Isaia. Rakoton-dranoro dia antsoa Isaia. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy anay ombanao mandritra ny andro mpiainanao rehetra. Dia izao izazy tia Andriamanitra raintsika. Rahalay mampanjy ny haiko fitiavana. Rahalay mampandry ny haiko fitiavana. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy anay ombanao mandritra ny androm-piainanao rehetra. Dia izao ity zazy tia ho Andriamanitra raintsika. Raha Marlahy Njaona mamin'ny Rina Damiana Mekenzi. Raha Marlahy Arjaona mamin'ny Rina Damiana Mekenzi. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy anay ombanao mandritra ny androm-piainanao rehetra. Dia izao ity zazy tia ho an'Andriamanitra raintsika. Rahary Malala nomen-Janahary Aron ny fitiavana. Rahary Malala nomen-Janahary Aron na fitiavana. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy anay ombanao mandritra ny androm-piainanao rehetra. Dia izao ity zaza tia amin'ny anaran'i Jesosy. Anjianjato tiana Mirantsoa Finaritra.
andry anjato tena ny rany tsofinaritra zaho manapatisanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina ny tompo Jesosy sombanao mandritra ny androm-piainanao rehetra dia tezao aty izazy tia hon'Andriamanitra raitsika. Misaotra raha beary manana hiarinjaka navalona. Eny tompoko, ianao ve tena vonona andray an'i Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Eny tompoko. Eny tompoko. Ianao ve tena vonona ny bebaka amin'izay hiala amin'ny raha tsy fanao rehetrarehetra ka tsy handeha amin'izany lalan'ny fahotana izany intsony? Eny tompoko. Eny tompoko. Dia vonona ve ianao nianatra katekomenina amin'izay? Eny tompoko. Mandohalika ianao raha be ary manana hiarin-jakana valina, zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina ny tompo Jesosy ane na eno ny fanekena izay nataona rehetra ary izany ombanao mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao dia misaotra tompo. Amen. Dia mahereza eny ary ataontsika ny hira faharoapolo dia ataontsika ny fanatitra ao anatin'izany. Endry havana malala dia mbola mampitatra ny fiarabanantsika rehetra na tratran'izao taona 2024 izao ny fitahian'ny tompo anea ho amintsika mianakavy ihany koa. Fa vanim-potoana manokana ihany koa atsika ny fotoana androany araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe manajano rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra anao. Atsiaro manokana ny ray aman-dreny dadarandrena toandro sika no nitsingery taona naterahany. Mba miaraka sika fiangonana androany mahatsiaro ambavaka n'izao ray aman-dreny izao izay amin'ny fotoanany rehetra dia mahafoy andro, mahafoy fotoana, mahafoy hatramin'ny vola mihitsy sy ny zavatra rehetra mba ho antsika zanany. Andao sika ao anatin'ny izao fotoana izao mba atsiaro an'izao ray aman-dreny izao aneo fitiavana manokana ho azy ary hitrotro ambavaka an'izany ray aman-drenitsika izany. Hitsangana ny fiangonana ny hira ataontsika dia ny hira mahazatra antsika moa rehefa anniversaire dia joyeux anniversaire no fanaontsika dia ataontsika joyeux anniversaire amin'ny teny frantsay, fa rehefa avy eo ataontsika koa ny hoe tratran'ny fety ianao ry dada dia faranantsika amin'le hoe tianay be ianao ry dada. Tratran'ny fety ianao, tratran'ny fety tianay be ianao ry dada dia manisa telo tsika ray roa telo miara mitsoka labozia mariky ny fitiavana makany amin'ny dada. Nitsangana ny fiangonana ray manontolo. Tratry ny fety anao, tratry ny fety anao, tratry ny fety anao, tianay be
isa, roa, telo. Amin'ny anaran'ny Brofobea FPVM, amin'ny anaran'ny Fiangonana FPVM rehetra, amin'ny anaran'ny rafitra isanambaratongany eto amin'ny Fiangonana reniny, amin'ny anaran'ny mpiara-mivavaka rehetra, ry dada, dia mahatsiaro zahay fa sarobidy ho anay ny fotoana tahaka an'izao izay ahafahanay miarahaba anao ary mahatsiaro ambavaka manokana anao. Betsaka ny zavatra nomenao an'ireto zanakao reto tsy manana ininona tolotra anao zay. Mety misy fanomezana kely ihany izay ho atolotra ampitiavana, fa ny fonay manolotra ihany koa no mameno azy. Raha misy amintsika nanomana fanomezana ho an'ny dada dia ho atolotra ampitiavana zany ho marika ihany koa, ary mino fa rehefa aveo mbola ho maro amintsika no hanome an'izao ray aman-dreny zao satria beny tsy nahalala. Ho fiarahanay kosa fanomezana fanampiny ho an'izao ray aman-dreny zao dia omenay ianao ny teniny Isaia mpaminany 20, ny 7:10 sy ny 7:10 no fanomezana atolotra ny fiangonana dada ho anao. Salamo 90, ny 7:10, Salamo Isaia azafady, Isaia 90, dia ny 9 vakitsika 7:10 ka hatramin'ny 7:10 atolotritsika ho an'izao ray aman-dreny zao dia ho faranantsika mivavaka rehefa aveo. Miaraka ny fiangonana ray manontolo mamaky manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Atonga volamena aho ho solombarahana, ary atonga vola fotsy ho solomby, ary varahana ho solokazo, ary vy ho solombato. Ny fiadanana no ataoko fanapahana anao, ary ny fahamarinana no hampiasanao. Ny fampahoriana tsy ho reo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao amin'ny faritaninao. Ny mandanao dia atao hoe famonjena, ary ny vavahadinao atao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no fahazavana anao no ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra ao no ho voninahitra ao. Amen. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao zay, misaotra sady midera ny manome voninahitra anao zay, fa Andriamanitra tsara ianao sady manao ny tsara. Misaotra anao manokana no ny amin'ny vanim-potoana androany izay rahanay mahatsiaro an'izao ray aman-dreny zao dada randrena atoandro, noho ny tantananao azy tao anatin'izay taona maro zay, ary rahanay mahatsiaro androany ny tsingeritaona nahaterahany arahan'ny fiangonana mitrotro ambavaka azy noho ny amin'izany fitiavanao zany, izay rehetra Jesosy zanany dia miara mitrotro ambavaka eto ary mangataka anao lay tompony zavatra rehetra. Ianao le efa niaraka taminy hatramin'izay, ianao le efa nomba azy ka tsy nahafoy azy, okany mbola hatanteraka ny fifaliany Jesosy, ary dia hiaraka mandrakizay amin'ny fiainany manontolo ka hanome azy ny fiadanana sy ny fifaliana, ary zay rehetra Jesosy mba irin'ny fony ninnininy zany dia tena mangataka izay zanaka Jesosy eo mba omeo azy ny tanjaka, ny hery, ny fifaliany Jesosy, ary raha mety ihany koa omeo amboary zay rehetrarehetra zanany mba tena ho endry, mba tena ho mpanoa, mba ho tena mpanatanteraka, dia mba ho fifaliana ho an'izao ray aman-dreny zao ny mahita ny zanany hoe efa mandeha araka ny sitraponao, araka ny lalanao ny zanany, dia mampitombo fifaliana ho azy zany. Dia apetraka manontolo eo aminao ary izao ray aman-drenina izao mba hitombo amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny anaranao no ametrahanay an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Mitehaka foantsika mandra-pipetraka dada, mandra-pahatonga ny eo amin'ny toerana.
tonga eo amin'ny fotoanan'ny anniversaire isika, misy efatra izy ireo hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny anaran'izy ireo. Araka ny efa fantatsika zany dia i pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph, ao koa Andrembololona Vonitsoa Miangaly tamin'ny 10 volana Janoary, Rina Rovelo Razana Maria sy Ria Vololom-Boangy Voniarsoa tamin'ny 12 Janoary. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny tenin'Andriamanitra no fanomezana tsara indrindra izay hita ao amin'ny ohabolana fahatelo ny 720. Ohabolana fahatelo 720. Hovakitsika miaraka izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manao hoe: dia androso amin'ny mantoky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Amen. Hivavaka isika, ary hitsangana isika hivavaka ho azy ireo. Endrezany fifalipo amam-pananay Tompo, fa mbola misy ny mpanomponao mahatsiaro ny fitantananao, mahatsiaro ny famonjenao, mahatsiaro ny fahasoavanao izay arotsaka ao taminy, ka mbola natrarany an'izao andro fitingerenany naterahany izao. Eny efatra menada mianaka izy ireo, fa misy ihany koa ao mety nanadino tsy nahasoratra izany. Mivavaka ho azy rehetra ireny izahay Tompo, satria mpanomponao daholo izy ireny. Ianao mbola hanohy ny fitahinao azy ireo, ianao mbola hitantana ny fiainan'izy ireo, ianao mbola hanome ny fahasalamana ho azy ireo. Ary araka ny teninao teo Tompo tsara indrindro, dia androso amin'ny toky izy ireo ary tsy ho tafitohana ny tongony eny am-pandehanana eny, fa ianao no hitantana azy ireo mandrakariva. Misaotra Jesosy Tompo, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. dia misaotra antsika rehetrarehetra ry havana, mahatsiaro any dada, zava-dehibe zany, tsy voavaliny dada zany ka dia Andriamanitra ny fitahiana, fitiavana, fiadanana ho aminareo rehetrarehetra, amaly soa anareo. Misaotra to, misaotra to. Saotsika dia arahaba andreo ray aman-drenitsika, zoko olona eto amin'ny fiangonana, arahaba azy ratrany taona. Zava-dehibe amintsika anie zany, inona ny mahazava-dehibe azy? Zao mahazava-dehibe azy hoe tena tahian'Andriamanitra tokoa toy ny fiangonana tony, ela velona, fotsy volo, reresy voninahitra ho antsika zany. Reny le tahian'ny soratra masina hoe mitsangana ozy eo anoloan'ny fotsy volo ary manaja ny tavan'ny antim-panahy. Zany ny soratra masina. Zavatra tena indraindrain'i Jesosy raha olona zokolona, mbola manam-ponoana, mbola matanjaka, indrindra fa raha manao ny asany. Soratra masina dia milaza hoe Jehovah rery ihany ny mahay mampitombo sy mahay manala nisan'ny androntsika ety an-tany. Rehefa lehibe ohatran'ireny ny olona dia matetika manontany azy
tsaroanao veo a fa mbola ilain'Andriamanitra ianao ary mbola tianao no zany asan'Andriamanitra zany, mangatary mba hitombo ny andro iainanao. Dia misy tokoa zany, fa misy miazakazaka hoe dada, ok'izay teo any amin'i Jesosy aho, zay ve mifinoanao? Eny tompoko, tsy marary zany, tsy marikoditra, efa tena ho any ianao, zany no tena fifaliako dada. Ok'izay a, fa teo any aminy aho. Vavak'izay, io ary ny anao Jesosy fa teo any aminao nisy, zany ny fifaliany mamondrafo aminy a, raiso izy. Vita ny vavaka, maty izy. Jesosy anie namany, tena namana, sakaiza amin'ny filaza azy, azo iresahana, azo idongina. Fa raha olona tsy miasa kosa ianao, mpiandry fa tsy miasa, mpiandry fa tsy mety miomana, 5 taona 9 taona mpiomanaeny ihany a, dia efa miteny aminao ama, tsy faly amin'izany izy. Ary aza mangataka, fa matetika izy miteny aminao hoe efa nahita olona anao an'io asa mba niangaviako ataonao io, kefa vita zany le asa niangaviako anao a, mody anao raha pitso. Na tanora na antitra, miala eto anao zay. Mba samy mahatsiaro azany a ianareo. Anao nirantsika hoe aza manadino ary na raisy reninao a, tsangantsika rehetra. Jesosy miaraka aminay eto foana ianao, tena tiana ianao. Profony zany a, misy efa tena zokolona eto amin'ity firenena ity ary ato amin'ny fiangonanay koa. Zany namarika fa tena mitanay tokoa ianao a, rehefa manompo anao zahay, manome anay fahaela velona ianao rehefa tena mbola ilainao tokoa izahay. Misaotra Jesosy. Iarabatra hatrany taona retoreto mandreninay reto zahay. Jesosy a, miantso ny anaranao a. Ny tananay izay fampiaraba aminy a, dia tsy ny tananay fa ny tananao. Ankasitraka hitsodrano azy amin'ny fotoana rehetra iainany mbola omenao azy.
vola kely zay omenay azo azy sy olombody akoho ihany mba ho tsapany a fa rehefa ratry zay ka mialy aty za ny satro-boninahitra ny fiainana zany ny tena kado omenao azy rehefa mialy aty izy ary indrindraindrindra Jesosy mba ho tsaronao mandrakariva ny tena hoe mandra-pahantotrareo tsy miova ataovy amin'izany sotra tompo dia ho tsara ny taona ho mamy ny taona ho salama somatsara ny anaranao angatahako izany amen. Petraka isika dia miara-angataka antsika rehetrarehetra mba hilahatra vetivety eo ary mba tadio mandrakariva iny mba solom-bombo kely omen'ny fiangonana anareo dia raha vao mandray aninareo dia miaraka mihiry sika manao hoe mamiry Jesosy mamiry Jesosy mamiry Jesosy sotra dia lahatra am'izay ianareo rehetrarehetrarehetrarehetra zay ho avy ary ankeo maraina dia nisy anankiroa nefa 50 taona matanjaka be zany mpiady mahafary mihina amin'izany dia mahoelavela tahaka izany ania izay tia ny asa n'Andriamanitra sotra zao atsangana rehetrarehetrarehetra tsika koa manao mihira tsara nay tokoa Jesosy ny soa velombenao anainatra taona ma 70 taona ny miakatra no androizany ombokely zany ary mbola tonga miasa foana ka dia sotra sotra zay noho izy tompoko 70 taona dada roa amby 70 tonga avakely etsika hoe
Sotra dada. Mpiandry sa tsy mpiandry? Mpiandry tompoko. Mbola miasa tsara? Tovy tsara ny asa. Ay, mbola tianao ihany ny janony eto sa ozany hoe Jesosy ampy tena faly ampy zay. Tsy reko. Tenena mafy ampio kely izy. Zay sitrapon'Andriamanitra dia ataovy ara ny asany araka izay sitrapony. Sotra tompoko, vavatsika faly izay Jesosy. Tahinao tokoa ny mpanomponao ary tsy avelanao raha tsy tanteraka ny sitraponao ary atsoy isan'andro izy anao ny asanao satria mbola ilainao. Ny anaranao ka tahaka izany Jesosy. Amen. Mahireza dada. Sotra. Dia andreo fanatitra itsika izao voalohany sy faharoa ho an'ny fiangonana. Rehefa avy eo tsika dia hanao procession ho an'ny radio. Mankataka ny talen'ny radio aloha mba hanazava amintsika satria ilaina ny radio ary izay tany naleko rehetrarehetrarehetra dado mba alefaso kely mihitsy ny saran'ireo mpiteny amin'ny radio ireo fa tena ilainay mihitsy ireo tena mampahery anay mihitsy ireo ary mandala amin'izao no ty mpitan-dranomasina dia mba hety ireo. Dia iny moa miankina amin'i Jesosy iny ka dia ho tanterahantsika zany raha sitrapony. Fa indraindray tsika maheno ny radio, indraindray misy, indraindray tsy misy. Zavatra ray no nanontaniako hoe nahoana moa ny radio indraindray tapaka. Dia hoy izy hoe eny ambomitsemboneny ony ay misy antenne radio be dia raha ry ambony be mihitsy ny azy dia hitsahany ny antenne misy atsika. Dia ireny osa mahatonga azy indraindray tsita fa dia miazakazaka indray manarina azy. Mbola misy hafa koa noho izay dia mangatahantsika ny talen'ny radio mba hanazava an'izany. Mialohan'ny fanazavana dia mamela ianareo hisotra anareo fiangonana satria izao indray vao afaka miteny eto ny radio ny amin'izay rehetra efa nataonareo tamin'ny heritaona tamin'ny alahadin'ny radio izay nafahantsika ny vidy émetteur anankiray satria ny émetteur antsika ny asa tamin'izany fotoana izany dia tena efa araka ny fomba fiteny hoe mangozoozo, tena efa tsy tokony handeha intsony. Dia matoa mbola afaka mihaino radio tsika dia afaka ny vidy an'izany émetteur zany. Tsy vaovao io fa occasion ny fiteny satria ny vaovao amin'ireny émetteur reny dia efa mahatratra any amin'ny 50 tapitrisa ariary na 80 tapitrisa ariary, 250 millions de francs na 300 millions de francs. Manaraka izany io émetteur izay miasa ankehitriny io no émetteur atsika. Manana émetteur anankiroa nefa isika izay simba mila amboarina ary eny tsy mba ohatrany hoe zavatra tsotsotra amboarina dia vita fa ny pièce izay ilaina amin'izany ny farafahakeliny dia eo amin'ny 20 millions de francs na 4 tapitrisa ariary satria le antsona amin'ny teny teknika hoe ny terminal ny vo.
ary tsy hita eto zany fa tsy maintsy mbola farana any ivelany. Betsaka koa ny fitaovana izay ilaina ao amin'ny radio satria hatramin'izay fahaenina taona nisy ny radio izay dia fitaovan'olona tsara sitrapo no ampiasain'ny radio. Izany hoe ny fitaovantsika zany dia mbola fitaovan'olona daholo ampindraminy noho ny fitiavany any FPVM. Isika nefa ry havana efa tonga amin'izany atao hoe fiangonan-dehibe izany dia manainga atsika tsirairay avy aho tompoko mba hanao izay vitantsika. Mety tsy niomana angamba isika na dia efa nandeha any aza ny filazana tany amin'ny radio, fa rehefa misy eo an-tananao tongava ao amin'ny biraoan'ny radio, omena taratasy ianao dia makao amin'ny mpitahiry volan'ny fiangonana mpandray an'ireny vola reny fa tsy makao aminay radio zany. Fa tena mila fanohanana izay tompoko, tsy ny vola ihany fa raha misy amintsika mety manana orinasa, manana an'ireny fitaovany reny dia raisina tanandroa. Raha nanao fizahana teny am-pivarotra teny izay mikasika ny micro, angalako ohatra, ny micro ampiasainay dia enina farafahakeliny. Rehefa nijery ny micro professionnel zay le tena hoe raitra dia eo amin'ny 2 ariary eo ny vidin'ny anankiray. Hitanareo amin'izany fa tena lafo zany. Dia ao ny tabla, le latabatra feno bokotra maromaro fampiasa reny an'olona io dia simba koa izy ao. Dia mety ho gaga ianareo fa mety tsy mandeha any amin'ny tambazotra ny fandarana indraindray satria misy any izay omen'ny fiangonana ao fa rehefa ilain'ny sampana dia tsy manana an'izay fahefana mampita izay isika. Koa dia miangavy an-tanandroa antsika mpiara-mivavaka tsara sitrapo hanatanteraka ny fanohanana zany radio atsika zany. Radio atsika hoy aho fa radio an'ny malagasy ihany koa satria araka ny tenin'ny dada hoe avy amin'ity fiangonana ity no amonjena nyity Madagasikara ity. Tsy ny FPVM ihany ry havana no mihaino an'io radio io, fa tsoroko aminao fa misy mompera mihaino fandarana ao amin'io radio atsika io, satria misy fampianarana soratra masina ao amin'io radio atsika io dia mandray izany ry zareo. Zava-dehibe anie izany ary mampianatra atsika ihany koa ny fahaiza miaino, ny fomba maro isan-karazany. Ary amin'ity taona ity izay dia hanokatra fandarana vaovao ihany koa izay hoeninareo ihany. Tsy ho lazaiko fa aloha areo no hafantatra azy satria amin'izay ianareo mihaino ny radio atsika. Eto am-pamaranana dia mamela ianareo hisaotra n'ireo mpiara-miasa ao amin'ny radio. Ny mpiasa ao anankitelo ny raikitra, mpiasa raikitra zany, 2 bénévole zany hoe mpanampy eny ihany dia manana stagiaire ihany koa izay anankiroa efa tapitra ny fanaovany stage. Fa noho ny fitiavany any radio dia eninareo ihany amin'ny fandaharana zareo. Misy 9 ny mpiara-miasa aminay ao ny akabiazany dia pastera daholo, anisan'izany ny pastera Erzoeto. Proof zany fa tsy atsika eto Taninanandrano ny radio fa tsy mialonjafy io ho an'ny olona rehetra. Koa dia mazotoa manao ny asan'ny tompo fa tsy foana ny fikelezanareo aina
amin'ny fanohanana izany asan'ny tompo izany. Misaotra tompoko. Izao dia tonga amin'ny fanatitra isika. Dia ao ny zanantsika anao hira amin'izany. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona fiadanany ho amintsika tsirairay avy dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Ny vaky tenintsika androany dia ao amin'ny Isaia 5:20.
avy amin'ny braony fiangonana iangaviana isika rehetra mba samy anaja ny fahadiovana sy ny fahamasinana fa tranon'Andriamanitra ity. Avy amin'ny vovonan'ny promotion atsona ny braony promotion ampiandry rehetra eto amin'ny sany FPVM mba ho tonga ivory ny asabotsy sy 20 janoary eto amin'ny foibe Taninanandrano aorian'ny fianaram-piandry sy ny mpiomana. Zava-dehibe no dinihana toy ny fandaminana ny fiarabanandray aman-dreny, fandraisana anjara amin'ny fanafana ny alaribim-pifoazana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano, fandaminana ny asa eny amin'ny toby Ambotsimeloka sy ny maro samihafa. Koa ahitana isika mba ho tonga maro. Avy amin'ny radio fifaliana ho anay talesy ny mpiara-miasa ao amin'ny Radio Fiotazantsoa mampafantatra antsika mpiara-mivavaka fa tanterahana nio alahady ny alahadin'ny radio atsika ko isy ny procession izay sorana birao foibe na ny mialalana ny anatanterahana izany. Maro ny fitaovana efa antitra ka mila soloina ary misy ihany koa ireo izay tsy mbola nanana ka mangataka ny fanohanantsika mpiara-mivavaka. Avy amin'ny FPVM Taninanandrano fiantsoana sy fampafantarana. Misokatra indray izao ny fampidirana mpiambina vaovao ato amin'ny sampana gahitamma koa ho an'ireo izay manam-paniriana izany dia toy izao ny fepetra 12 taona noho ny miakatra rehefa mpandray fanasan'ny tompo na koa efa mianatra katekomena. Antsoina ihany koa isika mpiambana gahitamma rehetra mba anatanteraka ny fanavaozana ny fisoratana anarana mandritry ny alahady 14 janoary ka hatramin'ny alahady 29 febroary. Koa izay tsy tonga manatanteraka izany mandritry ny fotoana voalaza dia verina ho manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Ilazana ihany koa ny dekona mpiasa ny mpikambana rehetra ato amin'ny sampana gahitamma fa ny alahady 29 janoary izao no anatanteraka ny fifampiarabana izay nahatratrarantsika ny taona vaovao izay ho tanterahana eny amin'ny faux fikry ankady kely manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Ny andinindiny makasika izany dia azonao alaina ao amin'ireo komity mpitatana. Koa moa efa vita ny fanatitra dia anao procession, iroso amin'ny procession isika. Saotra tompoko dia samy mahatsary tohikadolo ny fitahian'Andriamanitra nataonao antsika tamin'ny taona iny amin'ny hira fa 470 boky amin'ny tonikira fanampiny 470. Tompo malala ho mpanjakako anao tamy hafa resy lahatra noho ny famonjena vitanao dia ny tompo tsy hoaiko adinoina intsony ny fitiavana nasehonao tsangantsika reto. Teo tanteraka tokoa izany voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Aleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enitra tandrehetra. Amen. Petraka isika dia anomboka amin'izay ny procession zay miampifaliana no ankasitrahana indrindra.
avy amin'ny kristiana tanora zokiny ampahafantarina ihany isika mpikambana fa ny fifampiarabana noho ny taona vaovao dia ho tanterana eny amin'ny espace soa fifaralaza talata maty ny alahady 20 janoary manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina ny fandraisana anjara fresy sakafo amin'izany dia 12 000 ariary na 60 000 francs entina amin'ny fivorim-be ny isan'ny olona izay anatrika izany. Avy amin'ny sampana fanantenana ampahafantarina isika fiangonana fa mitohatra ny fampidirana mpikambana vaovao eto amin'ny sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona noho ny miakatra no afaka miditra ho mpikambana mifarana ny alahady 20 janoary izao ny fisoratana anarana amin'izany. Ny fotoam-pivoriana moa dia isaky ny alahady manomboka amin'ny rora sasany ao amin'ny efitrano 318 riana fahatelo ny sata fototra ijoroanay dia ny miady sy mifady amin'ny fidorohana ny zava-mahadonemina koa manentana antsika izay mbola tsy anaty sampana ry izay mba ho tonga amin'ireo daty avy amin'ny afafi. Ny sampana afafi dia mampafantatra antsika mpiara-mivavaka fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao nanomboka ny sabotsy 9 janoary teo hatramin'ny sabotsy 14 febroary. Ny toerana fivoriana dia ao amin'ny EPP Andravoangy 1 ampitany rotsorotsy isaky ny sabotsy ny mpikambana ireo izay efa mpikambana ny mpikambana tsy manatanteraka izany dia iverina ho toy ny manala tena tsy ho mpikambana intsony. Avy amin'ny afafi ihany ilazana isika dia kona mpiasa ny mpikambana afafi rehetra fa ny fifampiarabana natratra ny taona 2024 dia ho tanterana ny alahady 20 janoary eny amin'ny fo fikria ankadikely lafy manomboka amin'ny 9 ora maraina koa entanina isika mpikambana ho tonga anatrika izany fotoan-dehibe izany. Avy amin'ny kristiana tanora zandriny misokatra manomboka izao ka hatramin'ny volana febroary ny fanavaozana fisoratana anarana ho an'ny mpikambana rehetra nareo izay efa nandalo tao amin'ny sampana ka maniry ny iverina isaky ny fotoam-pivoriana. Ilazana ihany koa ny dekona mpiany sampana ndray aman-dreny sy ireo mpikambana katezaty fa amin'ny sabotsy 17 janoary no anatanterana fifampiarabana natratra ny taona 2024 ka raha mikasa ny anatrika izany dia misoratra anarana any am-pivoriana isaky ny sabotsy fivoriana amin'ny 2 ora sy sasany. Ny toerana dia ao amin'ny 318 3e étage. Avy amin'ny fefy ny fifampiarabantsika fefy dia ny alahady 20 janoary ao amin'ny espace fiantana ikianja lalana Ambomangakely koa saina mpitiavana arak'izany koa isika dia kona mpiany fefy rehetra mba hifanotrona amin'izany toy izao ny toromarika samy mitondra sakafo sahaza atidy 5,000 ariary sarandalana 2,000 ariary ary ny depara amin'ny 7 ora eo amin'ny la rotonde misy soratra anarana mialoha any amin'ny Jeanne sy fara amin'ny 7 ora maraina ny fanombohana fotoana ary akanjo gasigasy mihaja no hitovizana anaovandrehetra. Ny hariva dia isy fiderana toy ny fanaontsika isan'ny taona. Ilazana ihany koa sika fiangonana anasan'ny fefy fa ny alarobia 30 janoary amin'ny 5 ora hariva eto amin'ny fohy be 2e étage no fivoriana iarahana amin'ireo fiangonana mikasa anasan'ny fefy mandritry ny taona 2024 tsara mariana fa izay nandehanana 2024 ka hatramin'ny 2024 tao anatin'ny 5 taona dia tsy mahazo daty noho ny abetsahan'ny fiangonana manasa. Avy amin'ny vondrony mpampianatra mahafaly ny sampana koa ny mampafantatra fa misokatra ny 14 janoary ary mifalana ny 30 marsa ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho an'ny mpikambana tranainy sy ny fisoratana anarana ho an'izay rehetra manam-paniriana hiditra ho vondro ny mpampianatra. Izay mpikambana tranainy tsy manavao ny fisoratana anarana ao rino feptonio dia averina ho toy ny manala tena. Afaka miditra ho mpikambana vaovao koa ny tanora sy ny olon-dehibe manomboka amin'ny 15 taona no mihoatra ka mbola tsy ao anaty sampana ary na inona no asa ataony. Fivorian'ny vondron'ny mpampianatra dia isaky ny alahady maraina ao rino fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny efitra 314. Avy amin'ny synodam-paritra Nalamanga noho ny famindrampon'Andriamanitra dia ankalazaina ny 15 taona ny orenany izay FPVM ambotra raba famonjena koa dia manasana ireo mpanompony izay nandalo rehetra tao amin'ny fiangonana hiaraka hifampahery aminay. Ny fotoana amin'izany dia fanokafana ny alahady 20 janoary tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoam-pivavahana isy procession sakafo amidy amin'ny vidy mirary ary ny tolakandro fiderana taon'ny sampana mifandimby manatena ny fahatongavanareo sy ny fanohananareo izahay.
ilazana isika vahoaka an'andriamanitra rehetra fa misy ny fanaovana batisa faobe ny sabotsy 3 febroary ho avy izao mariana fa amin'ny alatsinainy 7 janoary amin'ny rora sasany ny fanaovana ny dinika ato am-piangonana avy amin'ny havozomi falomerabanareo zahay eto amin'ny fikambanana vozomi na tafitantsika ny anty taona vaovao 7 ity tratrany asaramanitra manarak'izany dia totosa ihany koa ny fanadinana ary tafavoaka ny pikabary vita ny taom-pianarana 3 koa maneho fisaorana izy ireo ho an'ny fiangonana FPVM Taninanandrano ho an'ny iray aman-dreny mpitandrina dadarandrena toandro sy rebrao miaraka aminy eo ihany koa tonoana sy tolorana fisaorana raha matoto ny an'ny fiangonana andre matoto ny an'ny fifoazana andre mato SG an'ny fiangonana ny tale ny sekoly Fiotazantsoa sy ny mpiambina ny sekoly tompon'andraikitra sy ny mpiasan'ny Radio Fiotazantsoa sy ireo plaza rara sy ireo mpikarakara tamin'ny lafiny maro rehetra fa betsaka ianareo ka ialana tsiny raha misy ny tsy voatonona ka manaty mpisaorana ho anareo rehetra izahay fifaliana ihany koa an'izy ireo ary maniry izy ireo mba hitohizany fiara-miasa na eto anivon'ny fiangonana na eo amin'ny sekoly Fiotazantsoa na ny radio ary ho an'ny fidirana manaraka dia ny 20 janoary 2024 ho avy izao ny ora dia amin'ny manomboka amin'ny 8 sy amin'ny 2 ny mpianatra vaovao ary ny dingana faharoa dia amin'ny 10 maraina ny toerana moa dia tsy miova fa ao amin'ny sekoly Fiotazantsoa ihany isaky ny sabotsy koa misokatra ny fisoratana anarana afaka tonga dia manatona amin'ny vatana manomboka ny sabotsy 20 janoary izao na miantso ny laharana 033 12 985 28 na 034 37 189 04 fa izay mahafeteny no mahafetena hoy ny tompon'andraikitra misy filazana ihany koa ty lazana ilay tovolahy izay very ny elony tamin'ny réveillon lasa teo mba hanatona ao amin'ny madame Raymonde ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantranomasina Andriamatoa Ramiara Rakotomanana Mavison, Ramatoa Antarso Lalatina Andaniny, Ramatoa Nivarso Mariette, Andriamatoa Andriamampianina, Ramatoa Ravao Malala Marie Julienne, Andriamatoa Andria Fanomezantsoa Jean de Dieu Félix, Ramatoa Andriamampianina Ema Adrina ankilany dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany zafiny Rakotomanana Ando Lalaina sy Randria Fanomezantsoa Maneva ny aina fity izay atao ny sabotsy 20 janoary eto amin'ny fiangonantsika Ramatoa Raolona Rivotsirinaina Andaniny Andriamatoa Ralson Ramatoa Zafindra Tsara Paulina ankilany dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ralainy Irina Andriamanga ny aina Emesy Ralso Anta Natasha izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 janoary amin'ny 1:20 ora. Raha misy mahita ny tsy mamety ny anamasinana ireo fanambadianareo dia aoka izy anatona ny ray aman-dreny mpitandrina. Tsy misy ny filazana manjo fa hito kosa misy fisaorana. Izahay reny ny preta-po sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno an'izay tonga ny dododo sy nanotrana nampahery anay tamin'ny fahalasan'ny pasteur Daniel Rasoa Anaivo ny mpitandrina mpanorona ny FPVM niraka rehetra ny mpitandrina rehetra fohy be FPVM Taninanandrano sy ny fifoazana FPVM Taninanandrano ny fralahin'ny niraka FPVM ny fralahin'ny mpitandrina FPVM. Dia toy izay indray raha teto amin'ny fiangonantsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola motoisina ny raharahany fiangonana ao anatin'izao famakina ny voady sy fijoroana vavolombelona ireto. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy rakim-pisaorana roa hetsy ariary. Katolotra ho an'ny dadarandrena toandro ny 5 alina ariary, ho an'ny fiangonana kosa ny 5 alina sy 2 hetsy ariary. Voninahitra anao anao rery any Jesosy Kristy tomponay ao, misaotra anao zahay tamin'ny fahasoavana lehibe sy ny fitahiana izay natolotra ho anay nandritra ny taona 2024 lasa iny. Ary dia mangataka aminao zay Jesosy Iwakakinautu puo
efatra vola izany a efatralina ariary. Salam 310. Misaotra indrindra Jesosy io vola 10,000 ariary dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika tamin'ity fampivavahana faharoa ity midika fa mamaly vavaka antsika Andriamanitra miisa 2:30 zany voninandrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Zay diazavadiny resaka be eo nareo. Misaotra antsika rehetrarehetra na tsiaro any dada androany. Tsy voavaly zany fa Andriamanitra ny fitiavana maro fitianareo. Zay fanomezana rehetra nomenareo ho an'ny Tompo tamin'ny voady sy ny fanirianareo rehetra voalaza teo dia efa voarainy. Apetratsika am-pelantanany ny famaliana izany faniritsika izany. Reto dia misy taratasy, misy lofo izay tena tsisy dikany mihitsy aloha dia miaratsiny aminao fa tsy mamaly aho. Efa ty anankiray ity, za dada dia nanofininana atodina papelika maro be. Dia natao ohatran'ny œuf dur ilay izy, ina dada ny dikan'izany. Mariko fa za dia olona tena mahi kely, tsy mety mba mahazo aina mihitsy, nefa dia mery mihinan-kanina be. Dia nanontany an'i Jesosy hoe inona ny tokony ho ataoko? Eny tompoko,
na ianao a misy kankana ka le kankanao aminao mihitsy le tena mampahikely mihitsy a dia le atao hoe sakotra teny a lehilahy kely anankiray 12 taona no nahitako an'izay a mahikely fa raha hinan-kany zany a raiko veta fa maninona ary le ty maninona ary le ty dia nanofy fa misy sakotra be dehibe ao anaty kibony nomena fanafodina kakana aloha antsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra nakakana kely zany na le kakana lava be zany ny sakotra neka mahatratra 10 metatra ny anankiray 10 metatra tamin'izay zazalahy zay ary 5 amin'izay a ny ao anaty kibony dia io ny ninana ny sakafo ny rehetrarehetra hohaniny a dia izy na ikozatra kely minana voana papay afaka io daholo miazakazaka any amin'ny farmasia ianao a fa io sady mora arakaraka ny zay tianao na alainao voanina papay io a dia maka laoka rony ianao dia potsipotsirina tsara aloha voanina papay io a erako ny sotro na 2 sotro a dia atsiboy atao anaty laoka rony masitsika zay izy hinanana vary fa mivoaka dododolo reo andramo aloha zay dia Jesosy manome fanafody anao amin'izay a minanana todina papelika marobe atao ohatrany tahaka 9 dur minana anao maraina minana anao atoandro minana anao tsy tadidiko mbola misy ireny sa tsy misy tsony mbola misy mivarotra izy ireny zato fa tsy tadidiko ny fa izay matoa anao nahita marobe dia minana foana tsy fatako nafiry fa minana aloha zay laninao maraina atoandro ariva maraina atoandro ariva maraina atoandro ariva raha tsy diso fa zato ny ray amidan'ireny olona ireny a miareza mihinana mahasoa anao zany le olana nofo fomba n'le hoe le nanofo niteraka ao amin'ila kibonony marary tsy mety ho afaka mihitsy hatramin'izao na dia nesana ary meona ny dada raha misy fotoana ny talata na larobia ano any raha misy fotoana ho azy satria mbola be dehibe mihitsy ny asan'ny dady zao a ao aloha le mbola misy mirabatra hatrany taona fefa mandamina koa zay a ny fivoriana fara zay lehibe indrindra ao a ny fivoriana momba ny MFF dia tsy maintsy fitaina koa amin'ny février io a fivorian'ny FSL tsy maintsy taterahana koa ny fifidianana ny brofobé a dia sailana be amin'izany dada fa raha misy fotoana kely na tselika fotsiny arana dia mety tia koa tsara koa raha miona amin'ny dada na vetivety teo aza hoe netino nanofy a dada hoe nandeha teny amin'ny tanimbary a dia henoko avy eo fa mifamaly be ho anefitra eo paster vehivavy iray a sy nenitoako miona amin'ny dady anao fa zava-doza be zany fa tezitra be Andriamanitra amin'io a ny anankiray nanofo hoe nisy lanaka 3 lavabe nanenjitra azy a aka ny volany miliara miresaka amin'ny dada ianao fa sao dia zay ny sisa tompoko dia azafady foatrany dia mirediredy be fotsiny a tsy matory tsara angambo ianao amin'ny alina tsy fantatra zay nisy tompoko misaotra ny tompontsika misaotratsika zao tsika deo ninira itisy anolotra ny rakitra anolotra ny rakitra sika tsangantsika rehetrarehetra fa fitiavana mandrakizay ane nataon'ny tompo ho atsika
eka mampanotompo vavaka tsika faly an'izay Jesosy faly zay dia mihira amin'izany tonikira tianao dia tena tianao zany miara-mitsitsaka aminao satria tena tianay efatra amin'ny ela zao Andriamanitra ray izao ka mandraka kehitriny tsy tanay mihitsy Jesosy zay valim-pitia mba ho tianay atao aminao fa zao fanaty zao mba fonay eo anao kely Jesosy raiso zany be zany raiso zany zay ndio fankasitrahany zanako ao anao ka dia mangataka Jesosy ianao daholo ny fivavahana zay natao tao amin'ireny voady be dehibe ireny dia valio zay rehetrarehetra kosa Jesosy mba mangataka famindram-po aminao ho an'ny Madagasikara tany razanay ary ho an'ny FPVM rehetra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tomponareo enti tsy misy reare sanao Jesosy anao ny hery anao ny aja sy voninay ny fasana ny venajita irefaresy izao tontolo izao It's manana tuniere samanta miudene wa boape Jesus ora vavaksika misaotra Jesosy misaotra tsapan'ny olona rehetrarehetra fa ampy ho anay ny fahasoavanao na dia ny famindram-po ihany tamin'ity taona ity aza volamena be ho anay tsirairay avy zany misaotra Jesosy alohan'ny isarahana eto Jesosy mangataka anao reo no ondrinao ondry ny rasanao ondry tena tianao aroa ianao hoe fantatro ny ondriko fantatro ny feony fantatro ny anarany mangataka anao ary a Jesosy azafady indrindra azafady mba hoe ny amin'ny dablo tsirairay avy misy ny ondry kelinao ianao misaotra Jesosy andinidinika anao ho ianao tahaka ny fandinidinika ny mpiandrondriny ondriny tongaveny ary anao Jesosy fantatrao ny marary anasitrana ny anao fantatrao ny ory ny mahantra tsy manan-kitafy tsy manan-kohanina ondry mahi omeo azy tokony mahasoa azy Jesosy dia mangataka anao
ho an'izay afaka mivavaka mba iondrika kely Jesosy azafady iondrika kely ibitsibitsika aminao Jesosy fa manakolazaina aminao tanterao ny tenina hoe omeko anao izay rehetra irin'ny fonao dia samy manontany mangataka amin'ny tompo isika. Sotra Jesosy, voarainao zany, ianao ane ny tianay tianay taloha, tsy afaka eny aminay foana ny masonao sy ny fonao. Jereo ary zany vavaka zany Jesosy, manantena anao fa ianao no niteny aminay sanandro hoe ny fitiavako anao ane mandrakizay porofeo amin'izany dia mangataka izay Jesosy mandoadika mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao inovava ianaranao nangatana izany Jesosy raina izay ny an-danitra mamasina le naranao tonga le ny fanjakanao atao any ny sitraka raison'tsodrano ary hoany izay malalan'i Jehova rehetrany ilay tia azy ny fiadanana amin'ny asa aman-drarahanao, fiadanana amin'ny fahasalamanao, fiadanana amin'ny fianarana rehetra izay ataonao. Vavavan'i Jehova no miteny izany izy ho nandatanteraka amin'izany aminao. Tsy afoy na asaraka anao aho ho Jehova. Sotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova, Tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokony izany, raisiny zanaka, ary fanahy masina. Dia samy mahirezaka.